atolotry ny radio plus ho anao mandritra ity herinandro ity ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Jamba Pitiavana. tantara nosoratan'ny Andriamana manana. Ramsetatanta Ravaka Antsaniony Iazarandry ary Saribitsy Telano ho an'ny miainan'ny tantara. Nandra iveo Nansia ny kirakira sy nanatotosy Iazarandry. Andro fa 5 Mino fa tena zava-dehibe kosa ny fandehanako aty amin'ny dokotera ety Andro. Raha tsy izany ve izy tsy laza izay anto. Surprise ka inona moa fa tsy dia miraka ny fitiavana izy izany. Samy efa elany retany izay ka aleo samy natosaka rangaha. Sady mino fa tsy asakana intsony ny famborahanay fitiavanay. Ary aleo tsy androna fa tonga dia hiditra. Ty voninkazo ity tonga dia atolotra azy voalohany. Mba manaitra koa ty ianao Monsieur John ka mandroso ianao. Ary inona ny dikan'ity voninkazo ity? Tia ny porofony atsaranao dokotera. Ohatran'ity voninkazo ity ianao. Na ny atsaranao na ny fofonao na ny akantonao na rehetrarehetranao e. Misaotra ary. Ary ao mipetrapetra? Misaotra dokotera. Hipetraka tokoa moa izany. Misy zavatra tsy maintsy lazaiko anao androany Monsieur John. Izay ny antony nanafarako anao aty na dia hoe mbola sy tokony hiverina anao contrôle azy ianao. Raha mba fantatrao mantsy dokoteraly fa tsy mahita toro mihitsy za amin'ny alina miandry ity ora androany ity. Ino mantsy fa zao ny ora mahaliana mifangatahako. Miaino anavy ianao Monsieur John? Ohatra ny variana be izany ianao. Sady io fa manovitra indray. Mihaino ka. Mihaino anao fa ohatra mafana be fotsiny dia fanga mitaintaina be mihitsy sa matahotra ny zavatra olazaiko. Tena ohatra ny hoe niverina mifahatany rako izany dokoteraly. Ohatra n'le fitaitainana m'le miandry n'le valy teny avy amin'le olo tiako voalohany. Ianao ty aza dia mampimery ka marina izany ko. Zao ary mafaly ahy Monsieur John no milaza aminao fa ahoana dokoteraly? Fa ho sitrana amin'ny masonao ary ahita ianao afaka iray volana eo. Fangatsy Otry fata tsy nafaly anao kory ilay zavatra nyteneniko e. Misy olana nga? Tsisy ka. Faly ary ako. Vaovao tsara be izany ve dia tsy hahafaly na dia inona ary. Gaga mantso. Ka zao Monsieur John. Isy fanafody ampiasaintsika hafa manomboka androany vokatra vaovao hitan'ilay mpitsabo nolazaiko anao tamin'iny izy io. Somary angirifiry kely amin'ny masonao ary aza taitra ianao raha hita zavatra fotsifotsy be ao anatin'ny andro vitsivitsy. Fa ao aorianan'izay dia tsy maintsy hisy aloka ho hitanao tsikelikely dia mety hahiratra amin'izay avy eo. Ka ahoana faly? Izany ve? Andray izany hafaliako. Tena tsy hitako intsony izay hanamarana ny hafaliako dokoteraly. Tsara izany Monsieur John. Fa zao ataonao isanandro ity fanafody ity dia miverina ity ianao amin'ny herin'ny androany. Dia eo indray vao hitantsika hoe ampiana ve ny dosy sa ahoana. Tena ahiratra indray ve izany dokotera? Ka efa voaporofo angeny asan'io fanafody io Monsieur John. Ny ampy an'ireo efa nataontsika hatramin'izay dia sura fa tena ahomby. Fa avelako aloha ianao fa mifanao fotoana amin'ilay dokotera mpiara-miasa amiko io. Tena misaotra anao dokoteraly. Raha tsy ianao ngamba dia tsy haiko intsony izay nahazo ako. Tsisy isaorana ho azy izany. Izay fa meko lalina aloha ianao ilazan'izany vaovao tsara be izany amin'ny vadinao sy ny fianakavianao. Eny ary dokotera. Angatadalana izany ko. Ndao re mino fa ampirindra indray ny tokantranonareo ty vaovao tsara androany ity Zany engany
Zay fa veloma ianao e. Veloma monsieur John. Ary velo tena mba sao dia tokony hitandrina ary tsika amin'ny fiantsika atao trano ato e. Sao dia mba hatsikaritra zavatra fahafeony John kolosy. Le ty fa nahita an' Jesosy hono izy ka nahiratra tamiko. Mba moramora ho fa tsy marary sofina ne izy eo ambony ao e. Sady ianao amin'izay tsy miraharaha mihitsy fa eo masona avy ianao manorokoroka ohatrandre. Ka maninona e? Tena matahotra ary velo ka. Fa inona ary ny sanasaina amin'izany e? Sady rehefa zany koa mampatahotra anao dia tonga dia sara ao andraka. Ry ary velo. Ohatray, manelingelina ny fiadanantsika fotsiny ko. Za efa vonina mpiakatra anao vady na dia zao azy. Ary velo marina izany e. Mahafantatra olona afaka mikarakara farak'izay rapida be ny divorce anareo tapabolana dia vita sady mora. Tina! Tino! Zay indray ny ianao fa miantso izy. Andrasandra aloha izany ka. Ho avy e! Fa inona ary Tina mahavariana anareo sy ary velo ambany ao Efa ela ihany ny andro hoe vita ve ny sakafo. Ka manampy amahandro sakafo re izy Efa anao nangay ianao. Ka zany ny atsoko anaoko. Mba hitondray zavatra azo tsakotsakoana aloha fa tena efa refina zany ka. Ka andraso aloha izany akako an'izay ianao e. Mbola mety misy atsasakadiny anohany mihitsy mantsy fa mafimafy kely le ianao. Dia misaotra re. Ary tena tsy mandainga doktorialy Tena ohatry nahita fotsifotsy be zany ano sady nangididy be ny masoko nandritra izay andro roa zay. Dia efa trano aty aoriana dia ohatry manjavozavo kely zany ny fahitako an'ireto ratsan-tanako reto. Na ny endrika Tina aza moa teo efa hitako manjavozavo mihitsy na dia mbola tsy tena mazava tsara ary. Tena hita indray zany ohatry ny tsy mindray ka. Fa dia nahoana re zao ny hafalian'ny Tina re filazako an'izany izy aleo rehefa tena mahita tsara sy mahiratra zay vao ataoko surprise aminy ny anambarako ny lokon'ny akanjony eo masony. Tena zay mihitsy ohatry ny tsy androko indray zany andro ray zany ka. Veka ohatr'izao ny endrika dokotera Fa ahoana? Tsy mifanojo tamin'ny eritreritra ao nga? Tena mbola tsara lavitra sy lafatra noho le tao an-tsaiko ariko. Zany Andrekako tena tsara loatra ianao doktorialy misaotra re Fa zao dokotera efa hitako ny endrika ao zao. Efa hitako masonao mijery sy ny tananao nikarakarana nandritra n'izay fotoana hely izay dia te hisaotra anao tsy vita amin'ny masoko ihany mantsy ny tsaboinao fa na ny saiko koa aza dia nampahiratinao indrindra tamin'ny fiainam-pitiavako. Tena tsy haiko intsony izay toko hanambarana fahasorako anao tsy voavaliko rehefa Andriamanitra mahita ny soretra nataonao tamiko ary amaly an'izany rivo avo zato eny efa nampiana ihany reny nataoko anao monsieur John. Sedra-piainana tsy maintsy ny diavinao sy ny vadinao reny. Ninona kilemy eo amin'ny olontianao dia diavo izy. Sady tsy efa zay ve moa ny rahana ny voateny ambony alitara marina izany fa na izany aza mety izy ianao andray ny fonako fa no ny fahajambako tao anatin'ny fitiavana dia natory fitiavana taminao sady aza tohizana tsony re zany efa fantatro fa saikatra ny famoizam-po ianao tamin'ny vonana azo anao dia izay no natonga nanao an'ireny fa tsy mametsiny ianao zany anefa fa mihitsy ny fisainanao ty dokotera ka tsy nomemenanao fotsiny marina angamba ny diplomanao fa andokafana re zao hitako ka ahoana vonina nambara fifaliana amin'ny vadinao amin'izay zany ianao io zao dia zao ihany dia hamonjy sy fodiana ka ary hamonjy eo anilan'ilay vadiko tiako indrindra sary zany fa zao mbola
nitondra ny tehako sy ny solomasoko ihany aloha. Fa maninona? Ka tiako mbola atao surprise aminy re a. Ay, mahafinaritra kosa zany. Ary mandehana amin'izay ary sotratra ariva eo ianao ka tsy ahita lalana eo indray e. Oay, ay mo. Efa mahiratra dokotera. Veloma ianao? Veloma Monsieur John. Natolotry ny Radio Plus ho anao teo. Fizarana voalohany amin'ilay tantara nosoratan'i Andriamanarimanana mitondra ny lohateny hoe Jamba Pitiavana. Tantara nosoratan'i Andriamanarimanana. Ramsetatanta Ravaka Antsaniony Iazarandry ary Saripitsy Telano ho an'ny miaina ny tantara. Nandra iveo Nansia ny kirakira sy nanatotosy Iazarandry. mbola itoy